La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Laha ny tenanivon'ny anteny miarandolona ny volavolan-dalàna miisa roa izay any manome alalana ny Madagasikara ifampiraharaha amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny SADC. Lalàna izay manamora ireo raharaham-pitsarana sy fahafahana mamerina atanin-drazana ireo harem-pirenena isan'ny andrasana amin'ny zany ny raharahavolamena taty Afrika Atsimo. Miditra amin'ny andro faharoa ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny postra malagasy. Ankoatra ny fangatan'izy ireo ny fialan'ny minisitra tompon'andraikitra mitsipaka ny fanomezana ny fitantanana ny postra ho an'ny tsy miankin'izy ireo. Manday ireo rehetra ireo anefa ny minisitra rehefa nanontanian'ny mpanao gazety. Nanambara ihany koa ny syndikan'ny mpiasa fa misy ny fandrahonana ho faty. Miteraka adievitra eraky ny tapazotra tserasera Facebook ny fisehon'ny LGBT ampahibe maso. Isan'izany tranga voalaza fa fanambadiana teratany malagasy tany ivelany. Teo ihany koa ny fikasana anao tontolo salalonana sy seho ho an'ny LGBT teto Antananarivo izay nifoanana. Hatreto, voararan'ny lalàna eto amintsika ny LGBT sy ny fanaovana doka izany. Andalam-pandiniana ny fanatanterana lalao ara-pilalahina ho an'ny baren'ny Madagasikara. Isan'ny efa vonona tamin'izany Kenya 5 tsy totosany fanifoanana noho ny fanapa-kevitry ny filohan'ny FMF tafarany teo. Marisaka iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiasana ny certificat sanitaire européenne natao hanamorana amin'ny fivezivezena any Eropa ny fananana ity tantota-taratasy ity fa io ihany koa ny fanarerana ny sehatry ny fizahantany. Ny andinindreo aranao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampidirana mpiasa-panjakana ho an'ny mpampianatra FRAM. Tsy nahitana fivoarana ny famahana ny olana famatsiana jiro sy rano ary ny tsy fandriam-pahalemana. Tafiditra ao anatin'ny tsikera naveribery solombavam-boaka ireo nandritra ny fionana tamin'ny kamban'ny gouvernement tamin'ity androany ity Everechard. Tsy nisy afabela tamin'ny tsikera nataon'ny solombavam-bahoaka ministera isan'ny tokony nandritra ny feonan'izy ireo tamin'ny mpikambany gouvernemanta androany. Isan'ny nahazoana fanamariana ny verimberina ny sehatra ny fampianarana indrindra ny fandraisana ny mpampianatra FRAM. Ny olana amin'ny famatsiana herinaratra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Voatsina andro vitsivitsy dia hitanao misy fampianarana iray hoe andramamiana izay tapaka ny jirama dia lohatra avao amanadiny naneo tsy fafaliny dia nahadaka afaka ora vitsy dia voavahana olona izany hoe rehefa tivonavamezany dia voavahana izany olana eto amin'ny firenena. Ho an'ny fampianarana fa ny zava-misy tena nampitenimoana ny recrutement ho an'ny lettre FRAM sy tena misy ny tenimbavy izany efatra amby monja anjara distrika manantiny dia gaga sy varina ny fitolana monja gaga sy varina ny mpamoana ny fitolana atao amin'izay fifidianana sy ny sarihana ny monja hay raha namatena ny recrutena amin'ny fitolana zao zao provinitra izay. Ny aiky ny minisitra voakasika fa tsy tomombana zato isanjato ny fandrindrana ny asa rehetra iandriketa amin'ny ministera. Na izany na tsy izany, maro ny ezaka vita saingy betsaka ny mbola miandry. Na mafisin'izy ireo ihany koa fa hojerena miainga avy amin'ny fianona ny etaetam-bahoaka ny fijerena ny laram-pahamena, isian'ny fampandrosoana sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mbola nisy département ministériel ka hoe PDB ny olona naterina ny amponja tato aminay. Nitenenay nge hoe fa 20 mahery anketra natonga avy teny naterina tany amponja. Itenenareo hoe fitadiavana fandriam-pahalemana daholo zany. Finiavana hitady fandriam-pahalemana zany tsisy kitrano an-trano tsisy inona mihitsy fa zay ahitana fandriam-pahalemana maharitra fotsiny no atao. Ka miteny le député marina ny anazy satria izy koa nge manao hoe mba mitady ny tombotsoany aminazy hoe ahoana ny fandriam-pahalemana aminay fa ny olana zany dia tsy maintsy voafetra ny
volam-panjakana omenanay zahay. Mahakasika ny fangatana marobe reny moa zany tena betsaka teo a, resaka fotodrafitrasa fanondrahana, lemaka fanondrahana zany. Eto anivon'ny ministera zany a efa mametraka ny paikady rehetra, laminasa zany a ny anatanterahana azy, arakaraky ny priorité izay tena maika zany a ny tena metrahana an'ilay izy. Ary izay ny tena ilana an'ilay fionana amin'ny solombavambahoaka ohatr'izao zany no ahitana ny tena hoe inona ny maika sy goavana lehibe ahafahana tena manatratra amin'ny fotoana faran'izay aingana zany an'ilay fahavitatena ara-tsakafo indrindra ny arabary. Namafisin'ny Praiminisitra lehibe ny governemanta nandritra ny fandraisam-pitenena ny fanaovana ezaka manokana ny fijerena ny distrika, mahatsiaro ny mbola dindro amin'ny lafiny fampandrosoana. Resaka fanampy ary ataonay ho zava-dehibe ny hijery manokana reny distrika izay matsapa fa mbola tsy nahitana fiovana lehibe. Ny tendako manokana dia manao ezaka hijery reny distrika reny mba ahafana ihany koa miara mijery izay fanampy ary indrindra ny ara-pahamehana izay tokony hametratsika lasa maro dia maro. Androany no tontosa tiany vato ny feonan'ny solombavambahoaka sy mpikamba ny governemanta araka ny 9/1 ny lalam-panorenana. Tazana teny an-toerana niatrika ny fanontaniana nataon'ny solombavambahoaka avokoa ny mpikambana isan'ny tokony teo anivon'ny governemanta androany. Lany tena ny vao ny anteny merandola ny volavolan-dalàna miisa roa izay manome alalana ny Madagasikara ifampiraraha amin'ireo firenena mikambana eo anivon'ny SADC, lalàna izay manamora ireo raharaham-pitsarana sy famahanana sy famerenana antanindrazana ireo harem-pirenena. Isan'ny andrasana amin'izany ny raharaha volamena tatsy Afrika Atsimo. Ionona zay. Rehefa avy nolany ny antenimieram-pirenena, nanaraka izany ihany koa ny antenimieran-doholona ka nandany ny volavolan-dalàna izay mamela ny Madagasikara hiditra amin'ilay protocole sur l'extradition de la communauté du développement de l'Afrique australe, la SADC, sy ny protocole sur l'entraide judiciaire en matière pénale de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ireo lalàna roa ireo izay fomba iray ahafahana miaro sy mampody ireo harem-pirenena ao anatin'ny faritry ny SADC sy manasazy eto an-toerana ireo olona voasaringotra raha misy ny fanondranana tsy ara-dalàna. Fomba fanatanterahana fijerena ny olona mabika heloka sy nanao heloka sy ny fomba fitazomana an'izy ireny any amin'ireo firenena sy ray avanato nivon'ny SADC sy ny fitatiavana ny porofo ary ny famerenana ny porofo, ny fanagiazana isan-karazany confiscation sy ny sisa ny mety fananana izay everitsika ohatra hoe atsika ka lasa any hanamora ny fomba fitantanantsika ny ataontsika hoe fanendehana mpabika heloka sy ny tsy maty manompo dididina ao anivon'ny firenena mpikambana ny SADC. Mino ampy fa raha ohatra ka lany ty zavatika iketrika zany a rehefa lanina teo moa dia hanamoramora kokoa ilay antsoina hoe entraide judiciaire en matière pénale amin'ny firenena. Dingana iadina amin'ny tsy maty manota izao vita izao ho ny lolo ny Madagasikara. Ary ahafahantsika ihany koa mamerina izay harem-pirenena zany raha sanatrika lasa any ivelany. Faharoa manaraka amin'izay dia mba ahafahantsika ihany koa manenjika sy mampody an'ireo olona izay ivelona fa nanao heloka ka nitsoaka ivelan'ny Madagasikara ary mety hita any amin'ireny firenena eo anivon'ny SADC. Betsaka, tena betsaka loatra ny harem-pirenena izay tokony ho avadika ho tombontsoa ny voaka malagasy hitondra ny fampandrosoana no lasa any ivelany any ary ny olona meloka ihany koa na ho velona ho meloka dia miriaria mitsoaka any ivelany tsy hita izay hanaovana azy. Isan'ny andrasana taorian'ny fankataovan'ny antenimera ity volavolan-dalàna ity ny fampodiana ireo harem-pirenena Madagasikara voageja any amin'ireo firenena mifondrona ao anatin'ny SADC toy ny volamena tsy amin'ny nosy Maurice fa ihany koa ny any Afrika Atsimo izay milanja 7.5 kilao. Andrasana ny fanapa-kevitry ny HCC amin'ny fifanarahana ity lalàna ity amin'ny lalam-pandroenana malagasy, aorian'izay alefa ankataovana any amin'ny foiben'ny SADC anambarana fa nanao siny isika ary manaiky ireo fepetra rehetra. Aorian'izay rehetra izay vao manan-kery ny fanatanterahana ny extradition.
Isin'ny fandraisana adidim-panjakana mahakasika ny fivoahan'ny devise sy ireo fepetra manokana momba ny rapatriement de devise raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ministra Omaly Abraham Randriamanana. Teboka nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly no tanterahina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloany mikasika ny andraisana adidim-panjakana mikasika ny fivoahan'ny devise sy ireo fepetra manokana momba ny famerenana eto Madagasikara ireo vola vahiny na ny rapatriement de devise. Na tonga fanararaotana, fanondranam-bola tsokosoko ary na pirobirobon'ny famotsim-bola ny tsy visian'ny lalàna namaritra ny fetra farany ambonin'ny vola afaka mivoaka ivelan'ny Madagasikara. Ho famana izany, nasaina namolavola didy amandalana ahafahana mifehy ny fivoahan'ny vola vahiny sy ahafahana miady amin'ny fuite de capitaux ny ministera toe-karena sy ny teti-bola. Eo ihany koa ny fametrahana volavolan-kevitra ndraisana didy ho fanatsarana ny fampodiana ny vola vahiny. Nankataovina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanamboarana ny accueil triage et urgence ao amin'ny CHU Tanambatoliara ho fanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana omena sy ny fandraisana an-tanana ireo marary. Ankoatra ireo, nisy ny fanendrena sy ny fanafoanana didim-panjakana teo anivon'ireo ministera isan'ny tokony. Isan'izany ny fandraisana ny didim-panjakana nanendry ny directeur des études juridiques eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Miditra amin'ny andro faharoa ny fitokonan'ireo mpiasan'ny postra malagasy. Angoatra ny fangatahan'izy ireo ny fialan'ny ministra tompon'andraikitra amin'ny tsipaka ny fanomezana fitantanana ny postra ho an'ny tsy miankina ihany koa izy ireo. Mandaha ireo anefa ny ministra rehefa nanontanian'ny mpanao gazety nanambara ihany koa ny syndikan'ny mpiasa fa misy ny fandrahonana ho faty misy larana arzona. Zadona fibodona ny foto-drafitr'asa fananana manoka ny postra malagasy, fanambaniny ireo teknisiana malagasy, fanambanana ny fanomezana ny fitantanana ny postra malagasy ho an'ny tsy miankina, fa indrindra ny fanerena ny postra malagasy hamatsy ara-bola, ny tetikasan'ny ministera ny fifandraisan-davitra sy ny postra, ireo amin'ny ankapobeny ny antony fitakiana ireo mpiasan'ny postra malagasy izay miditra amin'ny andro faharoa ny fitokonan'izy ireo. Tsisy zavatra mba noentiny nga ministra ho an'ny postra malagasy fa tery vaimanta sy baiko midina foana no ataony ato anivon'ny orinasantsika. Tsy ekena ny filazana fa misy gabezy ny fitantanana ny postra malagasy. Ny mpitantana eto anivon'ny postra malagasy dia efa nampiatra ny fitsitsiana ara-bola na ny atao hoe austérité budgétaire, minimum de dépense maximum de recette. Ministra kosa dia manery ny postra malagasy amatsy vola raha tetikasan'ny ministera izay tena hita sy tsapa fa tena miopapana ary tsy zaka ny teti-bola ny postra malagasy akory. Izy ihany koa dia tsy nanaiky nanao sininy teti-bola ny postra malagasy raha tsy nampidirina tao anatin'ny teti-bola ny famatsiana ireo tetikasan'ny ministera ireo. Manoloan'izany, nilaza ny ministra tompon'andraikitra fa tsy misy mitombina ireo voalaza rehetra ireo ary fanasoketana ny betsaka. Tsara mihitsy le izy zany hoe nisy assemblée générale moa zany tamin'ny talata 7 jiona teny Alarobia nitarihan'ny directeur général sy ny direction comité de direction ny postra malagasy. Dia maraina an'iny lasa nisy fitokonana tarihan'ireo teo Antaninarenina, tarihan'ireo syndicat zany raha ny fahalalana azy sy ireo mpiasa vitsivitsy. Dia lazaina fa manao privatisation izahako. Tsy azo atsaina mihitsy zany hoe ny postra malagasy no privatisena. Tsy azo atao nge zany. Tsy fatako hoe eritreritra ahoana mety ahafahana manao an'izany ary raha ministra amin'ny postra izay napetraka teo, napetraka ny filoha no andehanao privatisation postra dia tsy mety mihitsy zany zavatra zany ary tsisy an'izany mihitsy. Oka nefa no fantatsika fa tany amin'ny 2019 sy tany amin'ny 2020 dia efa nisy fananganana orinasa hoe anaovana an'ilay poste finance SA zany hoe tena eo amin'ilay privatisation ary misy hatramin'ny fizarana capital amina société ivelany. Zany no tena tsy mety. Zany zavatra zany rehefa nisakanako zany hoe tsy mety mihitsy zany ary tsy izaho mihitsy sy ny miara-miasa amiko amin'izao fotoana izao no hanao privatisation ny postra malagasy. Raha ny fanazavana azo teny an-toerana androany na misy aza ny fitokonany mpiasan'ny postra malagasy
misy ny service minimum hatramin'ny androany na misy aza ny fiantsoana fifampiresahana avy amin'ny minisitra tompon'andraikitra tsy manaiky ny fifampiresahana intsony ireo mpiasan'ny positra malagasy mitokony ireo ary mitaky tsy misy atakandro ny fialan'ny minisitra. No raisin'ny solombavambahoaka ireo fantsina sy fanovana izay nataon'ny loholona mahakasika ny volavolan-dalàna momba ny propriété foncière privée non titré ary nolaniny izy ireo ny volavolan-dalàna omaly. Miantarandrena. Lany teo anivony anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny propriété foncière privée non titré nandritra ny fandiniana fandroany izany. Noraisiny solombavambahoaka ireo fantsiana sy fanovana nataon'ny loholona ary nolalina araka izay ny volavolan-dalàna. Maro ny tanjony ity farany, isan'izany ny ampifandraika ireo fanovana amin'ny vinanapetraky ny fanjakana mba hitandrovana ny tombontsoa iombonana amin'ny resaka fananan-tany sy fanamafisana ny fizakan'ireo olona mipetraka tamin'ny tany lavavolo izay misy azy ireo. Anisany izany ihany koa ny fanatsarana manaraka ireto toa ny fahafahana mangataka karatany ho an'ireo nanamainty molala ny tany nandritra ny 12 taona. Ny moron-dramasina dia mijanona ho tany-panjakana. Ny karatany dia natao ho an'ny malagasy iraisireny ary tsy ho an'ny personne morale. Noferana ho 10 hektara ny tany najariana afaka angatahana karatany, raha mihoatra ny 10 hektara kosa dia afaka soratana amin'ny vadiny ara-dalàna. Fampitoviana ny fomba fanokafana ny birao ifoto mifananantany eny amin'ny komina. Tany-panjakana mbola tsy misy titra ka tsy misy fanamainty samolaly dia tsy tokony hamoahana karatany. Fiarovana ny tompon-tany manana karatany manoloana ny expropriation, fanomezana fahefana ireo ben'ny tanàna mba hanafoana ny fanomezana karatany raha misy ny fahadisoana, fahafahana manao karatany vaobe. Manoloana ny resabe mandeha amin'ny tambazotra tserasera sy gazety Antsoratra mahakasika ny fisina fiovana fepetra eo anivon'ny faditseranana momba ny fanondranana entana malagasy toy ny produit pharmaceutique sy alimentaire makany Frantsa namoaka fanambarana teo anivon'ny faditseranana malagasy tamin'ity androany ity. Namafisin'izy ireo fa tsy nisy ny fiovana fepetra momba ny dingana arana na izany amin'ny fanafarana na fanondranana entana arany eto amintsika. Nandrizatsika ny vaovao kosa indray dia niteraka adevitra iraky ny tambazotra tserasera Facebook ihany koa ny fisehon'ny LGBT ampahibe maso. Isan'izany tranga izay voalaza fa fanambadiana teratany malagasy ke tany ivelany. Teo ihany koa ny fikasana anatotosa lanonana sy seho an'ny LGBT teto Antananarivo izay nifoanana atreto mbola voararany lalàna eto amintsika ny LGBT sy ny fanaovana adoka izany miantarandrena. Fanambadiany olona mitovy fananana teratany malagasy tany ivelany. Fikasana natotosana etsika sy lanonana ho an'ny LGBT na ireo lesbienne, gay, bisexuel ary transgenre ihany koa. Tato anatin'ny andro vitsy niteraka resabe tamin'ny tambazotra tserasera ny fiparihana izay. Ao ireo mametraka fa safidiny tsirairay izany. Ao ihany koa no milaza ny tsy tokony hanekena tanteraka izay. Atreto, azo lazaina fa mbola aloha hevitra fady ny anivon'ny fiarahamonina ny LGBT na samy manana ny fijeriny azy tsirairay. Ny hevitra ndreo dia malagasy zany fa raha mifinoko zany dia fa tsy mety satria mandika ny planin'Andriamanitra izy. Tokony la mivady lahy. Io zany miankina amin'ny toe-tsain'olona tsirairay avy ihany io fa fitiavana tsisy an'izany fa matoy izy niaraka dia tena mifankatia marina. Izay zao fahitako anazy eto amin'ny tanàna izay misy anahy eto Ivato. Mbola voarara ny lalàna ihany koa eto amintsika ny fanaovana izany. Isan'ny nahato vokatra izay ohatra, ny hetsika sy seho natokana ho an'ny LGBT no kasaina antotosaina ny sabotsy ho avy izao teto Antananarivo. Ireo zany hatramin'izao tsika miteny izao dia mbola tsy eken'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Raha risitsiny raha ohatra ka noraran'ny tompona ndraiky mpanjakana misahana an'izay ataontsika hoe fomba mampanao ny brigade des mœurs izay lay alina miavaka izay netreretiny zareo hatao io. Ny tiako tenenina mantsy rehefa zavatra anankiray mbola tsy ankatoavin'ny lalàna dia tsy tokony hatao satria mbola tsy misy lalàna zao ohatra eto amintsika milaza fa hoe malalaka ny rongony.
ny fifohana rongony ny fivarotana rongony sy ny fidorohana zany na kalamanjana na miafinafina dia mbola tsy azo atao ary tsy mbola azo atao ary tsy misy lalàna momba zany eto amintsika eto fa tsy ndeha hanao dokam-barotra zany tsika hoe soare rongony atsy ananina tsy ho azotsika atao zany toraka zany ihany koa ny fanalana zaza mbola tsy ekeny ny lalàna manan-kery eto amintsika ny fanalana zaza ka noho zany tsy azo atao mihitsy ny hanaovana dokam-barotra hoe soare manome hevitra anareo momba ny fanalana zaza te hanala zaza ianao tongava ty aminay tsy azo atao izany noho izany tsy azo atao ity soirée LGBT ity satria tsy mbola eken'ny didy mandalana eto amintsika sy ho an'ny mpahay-tantara sy fomba iray zava-misy eny amin'ny fiarahamonina hatramin'izay ny LGBT na eo aza ny tsy fankatoavan'izany tsy karatra kosa ankehitriny fa miahita sy miamseho kokoa noho ny tamin'ny vanim-potoana fahiny izy ireo tsy ao anatin'ny aradrariny sy ny ara-dalàna aloha le izy fa na tamin'ny andro taloha raha misy an'izany atao hoe sarom-bavy le tranga zany tsy hoe tranga vao mipotra vao izao fa ny mahatonga azy hoe lasa resabe dia satria misy tosika zany mametraka hoe tokony alalàna ny sahampisainana sy ny fomba mpanao ary ampidirina alalàna hatrany amin'ny didy amandalàna le izy dia zay tosika izay no toerin'ny maro satria na tiana na tsy tiana zany raha eo amin'ny lafiny arama zavaboary atsika dia tsy mifandraiky amin'ny tokony ho izy le izy araka ny fanadihadiana nytotosain'ny observatoire des inégalités ny taona 2024 firenena 720 amin'ny firenena 370 no mandrara ny fiarahan'ny mitovy fananana io firenena miisa 230 no mandrara izany aty Afrika ankoatra ny Madagasikara voararany lalàna ny LGBT any Algérie, Cameroun, Égypte, Maroc sy ny maro hafa ny ampiro indray no lavon'ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitatitra ny voaka tamin'ity sy androany ity raika amin'ny telopolo no tranga vaovao raha toka 2020 ireo sitrana soamantsara manerana nosy tahaka mazatra anaraka toka vatra sika melony diratsika ny tapany faharoany vaovao rehefa aveo ary salame satanao anarako satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka ato amin'ny tontolo ny mibalika feno hazavana madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolo amin'ny balika mandroso ary fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny mameno ny manodidina enoko foana zao ny fandaharana sy mozika ankafiziko amin'ity radio kely ity mifandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriany findaika mazava ery atao trano no sady mijery fahitalavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra ety andalana rehetra ety voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lala ny tarafan'ny jiro mibalika jereo ani tony ary satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement eo daholo ny manodidina tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika natao ho anao ho antsika rehetra mibalika vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo ny tontolo iainana na fahatsika misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara mibalika vokatra azo antoka arakalitao natao ho antsika malagasy tsy ankanavaka ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary ny petrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao fa nanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandrapahefa ny vidiny manontolo lasa fanananao tanteraka ny fitaovana mibalika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra azonao anondry mandeha ihany koa anefa ny fitaovana mibalika ireto avy ireo karazana fitaovana mibalika pro jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday OM 40Z jiro antona roa jiro enti-tanana iray OM 60 jiro antona telo jiro enti-tanana iray ny OM 40Z sy ny OM 60 dia samy azo manana finday sy tsy fainao miaraka amin'ny radio OM 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de coup izy amin'ireo ary zao ny fitaovana mibalika mety aminao eny amin'ny telmashop sy mpanjara mibalika rehetra no ahitanao azy ireo miavaka ny tontoloko mibalika mamiratra no aviko
ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andian'ny fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinanana isan-karazany. Andao anohana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Folo isanjaton'ny malagasy no manana olana amin'ny tsy fandrenesana raha ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Azo soroana nefa izay areti-tsofina izay ary mila fandraisana antanana manokana Michel Narjon. Mbola misedra olana ireo olona manana areti-tsofina eto Madagasikara tsy ampy amin'ny ankapobeny ireo toerana mandray antanana manokana izany. Folo isanjato ny vahoaka malagasy dia manana olana eo amin'ny tsy fandrenesana avokoa. Zany hoe raha 27 millions isika amin'izao fotoana izao dia misy any amin'ny 2 millions 700. Ny olona dia manana olana eo amin'ny tsy fandrenesana. Ny atsasaka izay nefa dia azo soroana avokoa. Madagasikara dia vitsy ny isan'ny ORL raha ampitahana amin'ireo faritra eto Madagasikara satria 420 manerana ny Madagasikara raha isaky ny faritra dia eto Antananarivo zany no miampy kely raha tena tsy nzaraina. Nefa ny amin'ny ankapobeny dia tsy voazara arak'izay tokony tsy nzarana azy zay dia maro ireo faritra zany lasa nirenivohim-paritany azy misy mety tsy manana servisy ORL. Isan-kilany isan'ny aretin'ny sofina matetika mpahazony malagasy ny otita na ny totoana ronono. 10 isanjaton'ireo 10 isanjaton'ny malagasy marary sofina no voan'ny otita. Azo soroana nefa ity aretin'ny sofina ity ary miainga any amin'ny fahakely. Iny ny fisoroana dia hatrana amin'ny mbola kely mihitsy miainga hatrana amin'ny vaksiny. Hatrana amin'ny vaksiny ny miainga ny fiarovana rehetra zany hoe raha mba vita vaksiny ny zaza dia mety hiaina kokoa ny avoazany an'izay tontolo andronono izay. Avy eo ny fikarakarana ny orona satria ilay orona tsetsina amin'ny zaza io dia anisany mitarika an'io tontolo andronono io dia fanazarana ny ankizy hay manisindelo tsara ara-dalàna fa ny ankizy tsy mahay manisindelo fa mila zarina izy mila taritiny ray aman-dreny imanisana fa ny anazy mitroka lelo ny ataon'ny ankizy zay ny réflexe voalohany trohan'ny lelo fa tsy aisina mivoaka dia zany rehetrarehetra zany dia karazan'le hoe fampianarana mitohy atao hoe nanivon'ny toeram-pahasalamana ny afahana manatratra an'izay. Zay zao satona fotsiny raha resaka hoe fiarovana ny tontolo andronono le otita teo. Dia avy eo moa ny otita tsy maintsy manomboka an'le otite moyenne aiguë dia amin'iny fitsaboana ara-dalàna ny ilaina fa rehefa tsy voatsabo ara-dalàna dia lasa chronique izy dia iny le mitarika tsy fandrenesana rehefa tonga amin'izay hoe stade chronique zay le izy. Nanomboka androany ary aritra 2 andro totosainy tsy andavamamba ny atrika sametrana ny plan national de soins de l'oreille et de l'audition ao anatin'ny 10 taona manaraka. Tsy maintsy manadio ny toerana avy nivarotana ireo mpivarotra eo amin'ny faritra Analakely sy manodidina rehefa tonga ny ariva. Isy araka izany fanaramaso izay ho ataon'ny polisy municipale avy eo anivon'ny commune Anelarina Efso. Mba ho tanana madio sy lavitry ny aretina, nanantanteraka hetsika fanoentanana ireo mpivarotra sy ireo mpandalo eny Analakely sy ny manodidina ireo polisy munisipaly teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Manao ny asa fanadiovana ny tanàna eo anivon'ny commune, saingy tsy maintsy manadio ny toerana ialan'ny andro ireo mpivarotra rehefa tonga ny ariva.
matio ny toerana ny maraina noho ny famapahana sy maraikaraika atao ny commune dia rehefa tonga ny hariva afahako mosavovona no ampianaka an'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny olona mpivory mandeha mivezivezy ka zay no anentanana sy ahitaizana azy ireo mba anadio zay toerana rehetra manodidina azy tsy nety analakely ihany fa ny olona Tananarivo rehetra dia entanana mba samy anadio ny manodidina azy mba isin'izay fivoloana ny fahasalamana ho antsika rehetra zay. Fitaizana ho ireo tompon'andraikitra ny atao amin'izao hetsika izao izay fitaizana ny olona mba hiaina ao anatin'ny fahadiovana. Nyroso tamin'ny fametrahana ireo polisy mpanaramaso sy mpitsirika ara-tontolo iainana ny ministeran'ny tontolo iainana. Anton'izany moa ny fitombon'ny olana eto Madagasikara manodidina an'izay tontolo iainana izay Sabrina Raharson. Ankoatra ny fitandrovana ny ala, anisan'ny singa iray lehibe sahan'ny ministeran'ny fandrosoana lovain-jafy ny fitandrona ny tontolo iainana eto amintsika. Mitombo aoka izany ny olana ara-tontolo iainana eto Madagasikara ankehitriny noho ireo antony maro samihafa. Anisan'ny vahaolana iray no raisin'ny ministera misahana ny fametrahana ireo polisy mpanaramaso sy mpitsirika ny tontolo iainana. Tena ady mihitsy ny nohatrehanareo zava-dehibe ny ahafantarantsika an'izay toy ny ady atao amin'ny fahatrana, ny ady atao amin'ny toron-tanety no anaovana koa ny ady amin'ny fahampitehana ara-tontolo iainana. Ary samy mahatsapa izany daholo ny eto Madagasikara mikakikaka daholo amin'ny faritra maro amin'ny hoe potika dia mipotika miapotika ny ara-tontolo iainana. Izay iray taona mahery izay zany no nirahana tamin'ny ekipa teknika amin'ny hoe firosoana fametrahana an'izay polisy mpitsirika ny ara-tontolo iainana izay. Sarobidy dia sarobidy satria fantatsika tsara fa mitombo be ny olana ara-tontolo iainana misy eto amin'ny firenentsika na ny vokatry ny indostria zany ny vokatry ny tsy miankina fa indraindray koa vokatry ny tsika olom-pirenena raha tsy resaka afa-tsy ny fampiasana fiara sy ireny scooter maro samihafa ireny isika, ny fandorana fako plastika sy ny sisa maro samihafa na fampiasana koa akora izay misy entona simika izay fantatsika ihany koa fa manimba ny tontolo iainana. Ilaina ny fanavaozana ireo lalàna amin'ny feno tontolo iainana eto Madagasikara izay efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainana intsony ankehitriny. Ankilany, isy ny fidinana ifotony manomboka izao ataon'ireo polisy ara-tontolo iainana amin'ny fanaraha-maso. Izay ny lalànantsika ara-tontolo iainana mihitsy koa no mila avaozana. Be dia be ny zavatra efa azo lazaina hoe efa lany daty, misy ihany koa ny karazana olana ara-tontolo iainana vaovao izay tsy hananantsika ny lalàna amin'ny fiain'izany dia tsy maintsy hanaovantsika ezaka goavana ao anatin'ny volana vitsivitsy. Izy ireo ihany koa ny irintsika zany satria ao anatiny andraikiny izay hidina ifotony mba ho tazantsika any amin'ireny faritra maro mampitaraina ny olona hoe eto misy olana ara-tontolo iainana, ary misy orinasa mandoto rano, ary misy orinasa miteraka entona mankarary ny hafa, ary ny fantatsika ihany koa ny olana goavana ny eto andrenivohitra ohatra ny resaka fandotoana entona avy amin'ny fiara sy ny sisa ho tazantsika zany ireo ekipan'ny polisy ara-tontolo iainana ireo hanao an'izany asa ifotony izany. Tsy hoe manasazy fotsiny ihany fa eo indrindrindrindra ny fanabeazana sy fampahafantarana. Misa embolo ireo polisy mpanaramaso sy mpitsirika ny tontolo iainana avy amin'ny faritra 120 manerana ny nosy. Nisy ny fanolorana fitaovana entin'izy ireo miatrika ny ady sy nanaovan'izy ireo ny fianianana tamin'ny fomba ofisialy. Tsara ny manamarika fa voasamba nisy ny OPJ teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Nanatanteraka fitokonana nanomboka androany ireo mpandraraha eo anivon'ny universitean'ny Toamasina antony izany mora nambarany izy ireo ny fahatarany fandraisana karama. Fanadina. Zay tsy verigna iasa. Na izy. Amarena atsika jiaby tokony aketiko amarena. Teto amin'ny tokotanin'ny service du baccalauréat no nitokana ny mpiasa mpandraraha ny universitén'ny Toamasina nanomboka ny maraina teo araka ny tapaka nandritra ny feonambe tany barikadimy omaly. Nitokana avokoa araka izany ny braony sampandrara rehetra ao anatin'ny université. Takin'izy ireo ny fandraisana karama ara-potoana sy ny fisitrana ny zofeny tokony ho azy ireo. Nisy ny feonan'ireo mpitarika sindikaly sy ny mpitantana ny universitén'ny Toamasina ny maraina teo saingy nandamoka ny fifampiresahana. Miaty tanteraka ny fanatanterana ny fanadinan'ny mpianatra ao amin'ny université noho izao fitokonan'ny mpandraraha izao. Tsy misy mandeha avokoa ny asa rehetra afa-tsy ny fiambenana raha ny fanazavana. Dia raha nareo mahita moa teo iny raha vao nitenenina ry zareo hoe service minimum no angatahany zareo any amin'ny présidence dia hitanareo ny valy teo fa orakoraka sisy nanaiky ny mpiasa.
raha vao nytenenina koa teo hoe mandeha ny examen dia raha nareo mahita koa moa izy teo inona fa sisy nanaiky ny mpiasa ny office du bac izay ampandianana dia sy nanaiky koa ny mpiasa fa niaraka amin'ny tolona satria hidra moa ny antony ny olana zany dia ny rehefa tanteraka ty zavatra angatahana ity dia miaraka misitraka daholo ny rehetrarehetra zay zany a ny antony sy anakenina mani chef de service koa izy sy tokony andray anjara amin'izao tolona izao zay zany resaka atao dia sy nanaiky koa zany a ny mpiara-miasa teo na ny chef de service aza ny teny hoe zay sy manaiken'izany tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiana raha nambarany eo anivon'ny syndicat du personnel administratif et technique eo anivon'ny universitény Thomasina ito amin'ny fitetezana ny Brown Sampandrara hafa ihany koa ny fanatanterahana ny fitokonana raha ny fanazavanana hatrany. Totosa tao Antsirabe ny fahasivy amby roapolo ny volana Jona lasa teo amin'ny fampiofanana izay nomeny tetika safanily ho an'ireo vondron'olona ao an-toerana mifanao tahiry sy fampindrana mambola ao avakina Kararakolo TV Antsirabe. No tanterahana teto Antsirabe renivohitra ny talata fahasivy amby roapolo ny volana Jona araky amby roapolo sy roa arivo lasa teo ny fampiofanana ireo vondron'olona an-toerana mifanao tahiry sy mampindram-bola mampiaty eo anivon'ireo commune 12 eto Vakinakaratra izay isan'ny tetika safanily voizy CBID. Tanjo fampiofanana ny fandraisana anjara n'ireo olona manana fahasembanana ao anatin'ny fikambanana sy ireo sehatra rehetra eny anivon'ny fiarahamonina mba hisitrahan'ny zoany. Mampiaty ilay vondrona ilay fikambanana dia misy olona manana fahasembanana ao anatiny ao dia misy olona tsy manana fahasembanana. Ny tena tanjona moa zany dia hoe fampisitrahana an'ilay olona manana fahasembanana sy fampandraisana anjara azy amin'ny fiarahamonina sy ny hetsika misy. Dia ao anatin'izay nefany dia tsara zany no ahalalan'ny mpikambana hoe inona marina moa ilay hoe olona manana fahasembanana dia inona marina ilay tanjona hoe mampiaty. Betsaka ny olona manana fahasembanana any amin'ireo faritra ireo ary hita fa tsy misitraka ny zony ary tsy mandray anjara eo fiarahamonina ireo olona manana fahasembanana ireo. Zay na tonga ilay safidy. Andraisana amin'ireo mpiofana ny fandraisana tanana ireo olona manana fahasembanana sy ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny fikambanana. Miezaka izahay zany manao an'ilay petrabola dia hoentina hampandrosoana asa foana ilay vola tafiditra ao amin'ny petrabola ao aminay io ka mijery akaiky an'izay olona manana fahasembanana zay dia miezaka izay rehetra hampandray andraikitra an'io olona manana fahasembanana ao anatin'io fikambanana io ary hitovy zo aminay rehetra izay miaraka ao aminy mba hisitraka le fikambanana ataonay. Araka izany dia tsy mijanona fotsiny amin'ny fampiofanana ny tetikasa fa misehatra eo amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny fampaleovan-tena n'ireo olona manana fahasembanana. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray dia andalana amin'ny fandiniana ny fanatanterahana lalao ara-palahiana ho an'ny baren'ny Madagasikara. Isan'ny efa vonona tamin'izany Kenya 5 tsy totosa ny fionana noho ny fanapa-kevitry ny filohan'ny FBF faranteo. Evy Richard. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fiatrihan'ny ekipa pirenena malagasy ny fifanitsanana. Iadina ny tompon-daka maniran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra. Andalam-pandiniana ny fanatanterahana lalao ara-palahiana ho an'ny baren'ny Madagasikara. Ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Satria ny volana Août manana n'ilay ataontsika hoe daty ouvert ho an'ny FIFA fa fijerevana fotsiny hoe iza no mety hozoera afaka. Io mety raha raikitra io zavatra io dia mety misy no afaka, misy ny tsy ho afaka satria 5 jours ihany no afahana mampivondrona ary eo ihany koa no hoe zay 5 jours zay dia fotoana tsy afahantsika mankaty Madagasikara, tsy afahan'ireo ankizy ireo mankaty Madagasikara fa mety ho any ivelany raha ohatra ka izy fa ny fédération moa tena nay dia anisany mandinika an'izay zavatra zay ny comité exécutif hoe ahoana ny faisabilité mba ahafahana manatanteraka an'izay mba hisiny ilay lalao ara-palahiana izay efa nandrandrayntsika teo fa ny tenako dia efa nahita any Kenya ary vonona izy ho aty Madagasikara anao an'ilay match amical izay natao tamin'ny Barea de Madagasikara kanefa moa andeha nilavin'ny filoha zany tamin'ny ora farany. Ankoatr'izay mitoetra ny fanavaozana sy ny fifampidiniana hanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Isan'ny angatahana izy ireo nisian'ny fionam-be na ny assemblée générale extraordinaire. Ijerena ny olana manodidina ny sehatry ny baolina kitra indrindra ny eo anivon'ny FMF amin'izao fotoana izao. Ny ligy tsapantsika fa nanao taratasy fangatahana momba ny AGE na ny assemblée générale extraordinaire
izay nalefa amin'ny filohan'ny fédération satria ny filohan'ny fédération andeha fantatsika fa tsy eto toerana ary izay manana ny problème eo anivony ataontsika hoe ny fitsarana malagasy zay no tsy mahay eto toerana azy izany tsy fisiny zay andeha nametraka ny ligue hoe tokony angataka zany assemblée générale zany satria mba ahafahana ny fédération miteny sy milaza ny fampandrosoana zay netiny mba ahafahany milaza ny vahoaka malagasy football hoe zao vola ato anatin'ny fédération azotsika tamin'ny FIFA, tamin'ny CAF, tamin'ny fanampiana maro samihafa zao kosa nefa ny fandanitsika ho an'ny ireo zavatra ireo eo ihany koa ny hoe mandroso hoe baolina kitra malagasy sa tsy mandroso. Namafisan'ny filoha lefitra faharoan'ny fédérationna malagasy ny taranja baolina kitra trany arak'izany fa tokony ny tombontsoa amboniny baolina kitra malagasy no hojereny mpisehatra rehetra. Raha efa raraka tamin'ny fifanitsanana andraisana anjara tamin'ny kanina ny ekipa pirenena malagasy, ny fiara-mientany rehetra no ivoahantsika anatin'ny fifanitsanana amin'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra. Maresaka iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiasana ny certificat sanitaire européenne natao anamorana ny fivezivezena areon'Europe ny fananana ity antota taratasy ety fanatera. Après des mois de restrictions, le Graal vers la liberté est enfin là. Taorian'ny famerana ireo fivezivezena tao Eropa nandritra ny volana maro, nanomboka androany ny fampiasana ny certificat numérique Covid européenne, tanjona amin'izany ny fanamorana ny fivezivezena ny antoerana amin'ny alalan'ity antota taratasy ity, fipetratakina ahafahana misitraka izany ny fahazoana valim-pitiliana manamarina ny tsy fisian'ny valinaretina sy ny fanaovam-baksiny. Miisa 3 ireo firenena mampiasa ity passe sanitaire ity any Eropa ankehitriny. Raha ny fampitam-baovao, antenany anampy amin'ny fanarenana ny sehatra ny fizahantany ny fisian'ity antota taratasy ity. Etsy ankilany, nitombo ireo tranga vaovao mikasika ny valinaretina Covid-19 ny antoerana raha ny nambara ny tompona andraikitry ny OMS. Anton'izany ny fianaky ny variant Delta, manao antsova amin'ireo firenena ao Eropa hitandrina sy andray fepetra hisoroana ny fiparihan'ny variant araka izany ny eo anivon'ny Commissione européenne. À peine entré en vigueur, le passe européen montre déjà ses failles. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androan'ity angasahana nanaraka izany soafatsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.